Raha vao misintona ny ranomasina ao be elika dia manomboka ny fiainana andavanandron'ireo vehivavy mpamboly lomotra. Mamakivaky ranomasina 100 metatra izy ireo isa-maraina hamonjy ny famboleny. Eto amin'ity komini iray ity, eo anelanelan'ny valan-javaboariny tsy manam-petsotse sy ny fari-dranomasina rovan'ny Nosy ve Androka, i ranomasina ny toeram-piasan'ny ankamaroan'ireo vehivavy. Ho an'i Cynthia, tsy fidiram-bola fanampiny intsony ny lomotra fa tena fotom-pivelomany ankohonany ary miantoka ny fiainan-janany, ny sakafo sy ny entana ilain'izy ireo andavanandro. Miaraka amin'izay dia mandray anjara bebe kokoa amin'ny fifamenoana sy ny fanapahan-kevitra ao an-tokantrano izy ary manomana ny hoavin'ny zanany. Fa efa tamin'ny 2008 no namboleko lomotra. Dia mahatonga aiko hamboly lomotra izany mba hanampiako ireo zanako mianatra ireo satria mpianako 7 lomotra izao mba hanampiako ireo amin'ny tekolazy na amin'ny fitafia na amin'ny sakafo. Italiko moa 20 amby 100. Dia 20 amby 100 isaky 100 karangako isaky tehaka. Isaky 100 amin'izay mahazo vokatsy 70 kilo na 80 arakaraka ty habeny. Misy efatsaly, 3 Eto be eloka, mihamaro ireo lehilahy manohana ny vadiny hiasa ary mandray anjara amin'ny asa fanaon'ny vady aman-janany. Ao an-tokantranon'ny Cynthia sy lainy Riko, raha mbola samy eny an-dranomasina izy mivady isa-maraina, dia mikarama manjaitra kosa ireo zanany lahy efa lehibe. Maneho fiovana tsikelikely eo amin'ny fomba fijery ny andraikitry ny lahy sy ny vavy izany. Fa miatrika ny fiarahamonina amorontsiraka manoloana ny tsindry iainan'izy ireo amin'ny fovan'ny toetrandro. Tsy mitovy tamin'ny taloha dia fokazan-ranomasina amin'izao. Amin'izao fa mihalany. Satria mitombo ny isan'ny mponina, mitombo ny isan'ny mpanjono, na ny mpamboly aby aza fa mamjono an-dranomasina eny. Izay maro ny fitaovana ampiasaina, tonga tsy fampiasay. Vokatsy taloha moa lafa mihaza zahay, mihaza mboramasina ty nasanay, mihaza fia. Dia mahazo 50 kilo. Amin'izao laha manday le 5 kilo laha manday. Le lomotsy moa tena manampy satria mahafaky fahasahirana zany ny lomotsy. Ary iaho mihitsy mamporisika azy dia hoe tohizo avao le fambolea lomotsy fa soa. Aleo raho mba misy fotoa mila horitan-jiakely, misy fotoa kea manampy azy kea. Tsy Cynthia irery ny vehivavy ao be eloka no tia miasa sy mitady vola hanampinany ao an-tokantranony. Ankoatry ny lomotra dia manjono, mivarotra fisira na fiasaly, alefa ao be tioky sy toliara. Tia mianatra sy mikaroka zava-baovao ihany koa izy ireo amin'ny alalan'ny tetikasa maro entin'ny mpiara-miombina antoka sy ny mpamatsy vola ho ny filohan'ny fikambanam-behivavy Vezo miaro ny riake. Ankoatra ireo, sarotony fatratra amin'ny fiarovana ny ranomasina sy ny harena ao anatiny ireo vehivavy ireo. Fikambanana yote raha ataonay i manadio plasy, manadio moron-dala. Ankoatsin'izay ao koa ataonay zahay mandeha andriaky. Dia ampelanay iabiaby ireo mihaka isaky tehaka. Mila horita, mamboly lomotsy, mila zay karaha hita ena iabiaby lahy raha ofe, zay mahazo. Zahay moa raha ataonay etoa, zahay manao latsakemboky. Projenay vaovao nameany VVF anay coopérative zay. Tena mahay mitatam-bola zahay. Maro karaha ny azonay amin'io. Ny lomotra dia tsy vokatra mity fotsiny, lasa fiarina manan-danja ho an'ny toe-kareny be eloka ary mamokatra fahafahana vaovao an'ny mponina. Manana anjara toerana lehibe amin'izany ny vehivavy. Ny lahilahy matetiky ny andriaka, dia ny vehivavy zany tena manao fambolena-donosio satria laha eo amin'ny 70 zahay mpamboly lomotra zany ty akabetsahany ny ampelako ihany. Amin'izao fotoana izao moa fa mihena ty vokatsan-drano andriaka. Dia ny vehivavy mamboly zany tena maketsy drala kely satria tasy ny fiovaovan'ny toetrandro moa ny fivelomam-po tsy dia misy mihena kely raha ino fa lomotsio isaky lemirano toujours miranda. Dia manafaky ty fahasahirana ty tokantrano amin'ny écolage-na dia fikarakarana ty sakafo zany
anisan'ny miantoky ny vehivavy mpanao. Miankina tanteraka amin'ny ranomasina nefa izany rehetra izany. Izany indrindra no mahazava-dehibe ny fiarovana ny ranomasina sy ny harena ao anatiny. Hoy ny teknisianina manam-pahaizana momba ny fari-dranomasina rovana Nosy Androka. Ny MNP dia miara-dalana sy mandrisika ireo vondrom-piarahamonina ao beheloka sy ny fari-dranomasina rehetra iny amin'ny fikajiana ny tontolo iainan'izy ireo. Nosy Androka dia manomboka Beheloka Hatsany Fanambosa dia misy velarantany 91,445 hectares. Io mizara roa koa izy io dia misy le Noedir 23 139 hectares dia ahitana zone tampon 63 309. Zay ny velarantany dia misy commune 10 misy ny fandraisan-drakitsan'ny MNP amin'ny tan'olona tsy reto. Dia ny fandraisan-drakitsanay ao dia mirekasika fanentana mba tsy paritahan'ny olona tsy io mandeha makany amin'ny Recife any amin'ny Parc. Nandritry ny taona maro amin'ny alalan'ireo tetikasa isan-karazany mikasika ny fitantanana ny faritra rovana sy ny fahafahan'ny vondron'olona ifotony miatrika ny fiovan'ny toetry ny andro dia ampandraisana andraikitra mivantana amin'ny fiarovana ny ranomasina sy ny valan-javaboary arovana ireo mponina. Tonga saina hiaro ny harenan'izy ireo ho lovan'ny taranaka. Hampandraisana andraikitra ihany koa izy ireo amin'ny fampiroboroboana sy fiarovana ny valan-javaboary arovana ho tsy manam-petsotsi izay mitahiry biby miavaka maro sy zava-maniry tsy fahita firy raha tsy eto Madagasikara. Ny parc Nosy Androka dia anisan'ireo parc manana ny harenany manokana izay ahitana ny fandalovan'ny baleine rehefa mois de juin juillet iny dia mety alohaloha kely izay mois de mai izy mety afaka anaovana ino moa zany ty filavanao watch-soalsina izy le vazaha zay amin'ny fijerena baleine amin'ny fandalovan'ny zareo dia mbola manana biodiversité miavaka manokana koa izy afaka anaovana plongée marin ny écosystème récifal. Dia misy koa ny atao hoe tortue marine misy zone de pente amin'ny faritra iny. Misy loha kely afaka tsidiana amin'ireny toerana ireny manana ny plage manokana koa izy tena anisany hoe tsara tsy ambakany any avaratra. Dia manana an'ireo hôtellerie mazaka fandraisam-bahiny maro manodidina ny parc izay efa miara-miasa amin'ny MNP raha teo moa izy io. Ao ambadik'ireo fiovana hita eo amin'ny fiainan'ireo mponina ao beheloka ireo dia misy ezaka iarahan'ny Madagascar National Park sy ireo mpiantsehatra hafa toy ny WWF, ny FAPBM izay mpiara-mombona antoka arabola amin'ny fitantanana ny faritra rovana sy fanohanana ihany koa ny vondron'olona ifotony miatrika ireo tsindry ara-tontolo iainana. Ny fianakaviana kely ny Lainiriko sy Saintia dia anisan'ireo ankohonana tonga saina amin'ny fiovan'ny faritra misy azy mba hiantohana no avin'izy ireo. Satria raha mpitsy maraina indray dia mbola hiverina hamakivaky ilay tora-pasika madio sy ranomasina mangatsakatsaka ireo vehivavy maro ao beheloka hiantoka no avin'ny ankohonany sy ny fiarovana ny ranomasina mamelona azy ireo.